Shalom, shalom, miara-patsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, Tompo vilona avy any Nazareta. Hivavaka antsika alohan'ny hitondrako ny havatra ny Tompo. Ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra ny an-danitra, misaotra miderana ho mankalaza anao satria mbola omena ho tombonandro izay vofonay nahafahanay misaotra amin'ny sy midera mankalaza anao, ary mbola hahafahanay velonay na mbola omena ho tombonandro izay vofonay. Misaotra Jesosy, misaotra fanay masonao ny amin'ny soa rehetra ataonao amin'ny fiainanay. Misaotra fifahiteny aminay eto indray ianao amin'izao ora sy fotoana izao. Misaotra Jesosy. Amen. Ny havatra ny Tompo amintsika dia ny tokony atokitsika azy amin'izao vaninandro farany izao. Mila antsika mitoky amin'Andriamanitra satria izy no raintsika. Raha antsika mbola mitoky amin'ny olombelona, mitoky amin'ny fananantsika, mitoky amin'ny izay rehetra ananantsika fa hoe tsika manan-karena, manam-bola, dia tsaro fa ireo rehetrarehetra ireo dia ho rava. Ireo rehetrarehetra ireo dia tsisy ho antsika ho any an-danitra. Tsisy ho antsika any an-danitra. Fa ny manana an Jesosy irery ihany no sambatra. Ovakitsika ny tenin'Andriamanitra atao amin'ny Jeremia 7:20. Io zany no hitondrantsika ny havatry ny Tompo. Jeremia 7:20 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Izao no lazain'i Jehovah: ho vohozina zay olona mahatoky olona sy manao ny nofo ho sandrany, ka miala amin'ny Jehovah ny fony. Averiko indray. Izao no lazain'i Jehovah: ho vohozina zay olona mahatoky olona sy manao ny nofo ho sandrany, ka miala amin'ny Jehovah ny fony. Amen. Hitantsika amin'izay zany fa raha io fotsika io zany olona no ametrahantsika io fotsika io dia vohozina antsika. Ny fotsika zany dia tokony omentsika an'Andriamanitra, atolotritsika an Jesosy. Tokony izy zany hitoetra ao anatin'io fotsika io. Tsy tokony olombelona ameno ny fotsika io. Tsy tokony fananana arena no hianteherantsika amin'izao fiainana izao. Tsaro fa mandalo ianao eto ambonin'ny tany, ka na dia manana ianao tsy ratsy fa manana ianao, tsy ratsy fa manan-karena ianao, kanefa aza hitokiana izany zavatra izany. Ka eto zany Tompo mananatra antsika, manafatra antsika ny tokony atokitsika azy. Fa na ianao ary mitoky amin'ny fianakavianao, mitoky amin'ny ray aman-drenao, mitoky amin'ny zanakao, ireo rehetrarehetra ireo dia Andriamanitra namorona azy. Tsisy olombelona azo hitoky antsika. Jereo tsara fa miteny izy eto ho vohozina zay olona mahatoky olona. Tsy miteny izy vohozina zay olona mahatoky ny namany ohatra. Tsy ny presize anarana mihitsy izy eto fa olona zany, ny olona rehetra no arian'Andriamanitra dia lazaina hoe olona, anarana hitambarana le olona. Ka antsika zany tsy mahazo matoky anizaniza afa-tsy Andriamanitra irery ihany. Jerentsika ny tantaran'i Jakoba. Jakoba tany amin'ny dadatoany Labanina, kanefa rehefa tonga tany izy, niasa ho an'ny Labanina noho ny amin'ny zanany vavy mba azoany Rahely. Kanefa inona ny zavatra nitranga? Mbola namitaka azy le dadatoany, le andra iny nomeny an'i Jakoba. Hitantsika amin'izay fa na io dadatoanao, na io izaniza, tsy azontsika hianteherana amin'izao fotoana izao. Mety amitaka anao io, mety handratra ny fonao io, mety hampalahelo anao io, mety anao zavatra tsy mety io, satria olombelona ihany izy, tsy azonao hianteherana
olombelona zany tsy azo tokiana indrindra amin'izao vanandro farany izay iainantsika zao. Tokony Andriamanitra no itokiantsika, Andriamanitra no nakianantsika ny fiainantsika. Halleloia. Izay no teny afatra omeny fanahy masina antsika fohifohy mba tsy itokiantsika amin'ny olona. Eo fonao io rehefa omenao an' Jesosy mahatoky azy ianao amin'izay rehetra ataonao, dia ho hitanao fa milamina ny fiainanao, ho hitanao fa na miala amin'ity tany ity ary ianao dia hitsenanao ny Tompo, satria Jesosy nataonao voalohany, izy no natao fa tsy olombelona na ny fanananao io na ny volanao io. Jerentsika ny tantaran'i Joba nge nanankarena Joba, kanefa tsy nitoky amin'io arenany io izy, na niala le arenany. Hitantsika ny hafaran'i Joba, maty hatramin'ny zanany, lasa boka izy, fa tsy niala amin'Andriamanitra satria nahoana, nahatoky an'Andriamanitra izy, nifono tamin'Andriamanitra. Jerentsika ny tantaran'i Josefa toraka izany ihany koa, ny raha-tapo aminy ihany no namono azy, fa Josefa tsy niala tamin'Andriamanitra, nahatoky an'Andriamanitra. Hitantsika ny hafarany, nasandratra Andriamanitra izy. Ka ianao raha mbola mitoky amin'ny olombelona dia voozina hoy ny Tompo amintsika. Koa raha izy izany tenin'Andriamanitra izany, raha izy izany teny fanahy masina izany, mba tsy hatoky olona ianao fa hatoky an'Andriamanitra. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ho azy hatramin'izao indrindra mandrakizay. Amen.